Dia mbola ho ampitomboina ao aminareo hatrany ry havako ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Andeha hivavaka hatrany isika. Ry Tompo Rainay any an-danitra, misaotra anao izay fa afaka miantso ny anaranao isa-maraina tahaka an'izao. Izany dia hoentinay misaotra, midera mankalaza ary manome voninahitra anao. Koa amin'ity an'io dia tianay hatrany ny mametraka ny atsipiriam-piainanay Tompo. Ho eo ampelantananao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havana, ny fiheveran-tena ho toy izao na tahaka izao no fahavalon'ny fandinihan-tena. Rehefa mihevitra ny tenany ho dia aseho teboka anankitelo. Ny olona dia tsy misy toerana ho amin'ny fandinihan-tena intsony eo amin'ny fiainany. Eny, andao ary nentsika haka ohatra anankiray, haka tantara anankiray atao amin'ny Apokalipsy 7:1-12 ka hatramin'ny 12:20 hoentina manazava an'izany. Izany dia tsy inona koa fa ny amin'ilay fiangonana fahafito tany Asia Minora, fa iny dia ny fiangonana tany Laodikia. Antsoina koa hoe fiangonana tsy mafana, tsy mangatsiaka izy eto amin'ity andinin-tsoratra masina ity. Toy izao ary havana ny fiheverany ny tenany. Andenga vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy izany. Fa hoy ianao, manan-karena sy efa niary fananana be aho ka tsy manan-java-mahory, kanefa tsy fantatrao fa ianao no ilay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Amen. Apokalipsy 7:17-12. Toy izao mantsy nisy tany tamin'izany fotoana izany. Nanan-karena izy ireo noho ny fisian'ny banky matanjaka tamin'izany. Ary koa nanana orinasa mpanao lamba tena tsara kalitao izy, dia izay no mahatonga azy milaza izany fa hoe manan-karena ary indrindra mitafy tsara. Ary izao koa mbola nisy ihany koa tao sekoly ambony nalaza tamin'ny lafin'ny fitsaboana maso sy ny fananan'izy ireo kolira, fanafody maso tena nahomby tamin'izany fotoana izany. Dia ireo no nirehariany. Ry havana, ny fandinihan-tena tokony atao izany dia zavatra tsotra ihany, hoe manahoana ny fahitanao ny tenanao mitovy amin'ny fahitan'ny Tompo, fahitan'i Jesosy anao ve? Izay izany no entina mandiny tena. Fa izao manolotra vahaolana Jesosy eto amin'ny 1:20. Izy dia tsy hoe sanatria kory faly miteny fotsiny, fa mbola manoro lalana ahy. Manoro lalana anao rehefa avy mandiny tena ry havako. Dia hitantsika tsara izany ao eto amin'ny 1:20. Ry havana, fotoana fandinihan-tena izao, ingany mba hitovy ny fahitanao ny tenanao sy ny fahitan'ny Tompo anao. Ary indrindra fahadio, ary dia fahadio mihitsy ny fiheveran-tena ho efa tonga lafatra ohatra ka tsy misy mahaory, indrindra lafiny ataontsika hoe materiel, satria izay zavatra hita teto. Ary tena ampitovian'ny Tompo amin'ny lafiny ara-panahy moa izany ilay izy eto hoe tena mahantra izy ireo, tsy manan-kitafy izy ireo no mitanjaka, ary omen'ny Tompo ody maso azy atao amin'ny masony, ary indrindra koa mbola misy an'ilay mividy volamena. Io tsara ry havana raha verenana vakiana raha manana fotoana ianao. Io tantaran'ny fiangonana tany Laodikia voalaza eto amin'ity Apokalipsy 7:17 sy 2:20 ity. Mahery zary fa dio ry havako ny fiheveran-tena ho amin'izao fiainana izao. Amen. Vavaka ary sika. Ry Tompo Rainay any an-danitra, misaotra anao izahay fa afaka ny fampizara tamin'izany tenina ho izany. Esoa ety anatinay ary Tompo ny fiheveran-tena ho tahaka izao sy tahaka izao sy tahaka izao, ka tsy ho tonga amin'ny fandinihan-tena izay. Ary ingany izay tsy hamitaka ny tenanay, fa mba hitovy Tompo ny fahitanao anay sy ny fahitanay ny tenanay ihany koa. Dia mamindra fo amin'izany, mamindra fo amin'ny elokay amin'ny anaran'i Jesosy.
Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesory avako. Amen.